Miarabatoko klasy toboko vavy tonga soa tao anatin'ny fandarana MI-KOLO hevitra amin'ity alina ity. Ny tontolo ny baolina kitra no horesantsika mandritra ny ora iray tahaka ny mahazatra manambahiny isika amin'ity ariva ity mihoatra amin'ny isan'andro ihany koa satria dia enina mirahalahy izahay no eto amin'ny plateau tao anatin'ny fandarana MI-KOLO hevitra amin'izao fotoana izao. Ny baolina kitra malagasy, ny aretina baolina kitra malagasy, ny vahaolana ho an'ny baolina kitra malagasy izay no horesantsika. Ny vahintsika voalohany ary amin'ity anio ity avy ato amin'ny ankaviako ato Andriamatoa Samtina Jauna Mamso filohan'ny ligy tasy teo aloha no solitena ny kandida iray izay tokony ho nirotsaka ho fidina filohan'ny fédération na faranto ihany koa miarabanao tonga soa tao anatin'ny fandarana. Miarabanao enikaza ary miarabany reto namako eto amin'ny plateau reto dia miaraba koa ny mpijery fahitalavitra KOLO TV amin'izao takarivo izao. Manaraka zany ny vahintsika manaraka Andriamatoa Rakoto ary manana entso na itota ny ahafantaran'ny mpity baolina kitra azy filohan'ny ligy Nalamanga. Miarabanao tota tonga soa eto amin'ny fandarana. Miarabanao enikaza, miarabanareo soky sy ray aman-dreny amin'izao fandarana izao ary miaraba ihany koa ny mpijery an'izao fandarana izao manerana ny nosy. Tsy manerana ny nosy ihany fa manerana an'izao tontolo izao. Manerana an'izao tontolo izao. Ia, vasivasy tena izy zay. Ny vahintsika manaraka Rakoto ary manga mamotina mpakafy baolina kitra olon-tsotra ihany koa zoko be tonga soa eto amin'ny fandarana. Miarabanao enikaza ary miaraban'ny vahoaka rehetra izay manaraka ity fandarana ity ary mintsika fa ho favaly eto mety etaeta rehetra izay iombonako amin'izy ireo manerana izao tontolo izao satria dia mampalahelo mihitsy ny baolina kitra ankehitriny dia miaraba ihany koa nareo teknisianina sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny KOLO TV. Ia, rehefa aveo tsika miresaka ny antsiprieny. Rajaona José Roland miarabanao tonga soa eto amin'ny fandarana filohan'ny fikambanany mpity baolina inany azambara. Miarabanao enikaja dia miarabanareo mpanaraka ny fandarana MI-KOLO hevitra, miarabanareo izay mpiara-donakafy eto androany ary miaraban'ny teknisianina dia araky ny tenen'ny namana tato izay dia engany mba izy fehikevitra androany ivoaka eto ary fijery vaovao tena ahitantsika an'izany hoe fa ahoana tokony atao amin'ity baolina kitra ity. Eny azy. Vahintsika farany nefa tsy ny faralahany ihany koa ao anatin'izay mpilalao baolina kitra teo aloha teo anivon'ny ekipa pirenena ihany koa mpikarakara ny tanora ny Saint Michel amin'izao fotoana izao fantatry ny rehetra i Baovola na iandria mihary nosy Augustin tonga soa eto amin'ny fandarana. Misaotranao miarabanao etikana dia miarabany mpijery niteleny MI-KOLO hevitra voilà hoe dia miaraban'ireo olona rehetrarehetra izay mihaino anay amin'izao fotoana izao dia MI-KOLO hevitra ihany jerena. Eny ary tompoko. Ao anatin'ny ora iray mahery isika no hiaraka eto ao anatin'ny fandarana MI-KOLO hevitra amin'ity ariva ity inona no zava-mitranga amin'ny tontolon'ny baolina kitra malagasy, inona ny vahaolana ny olombelona tsy miady fa ny hevitra no miady amin'ny teny io ity ampahafantarana antsika aloha zany aty-am-piandohana fa isan'ny nasainay ny filohan'ny fédération na malagasy ny baolina kitra Amada saingy noho ny asa izay andraketany dia nilaza izy fa tsy afaka manatrika ny ady hevitra ity na dia nanana ny faniriana hanatrika ny ady hevitra aza fantatra moa fa Anne Mayotte izy amin'izao fotoana izao amin'ny maha filohan'ny fikambanany fédération na ny baolina kitra ty amin'ny ranomasimbe indianina azy. Ndao ary aloha enotsika ny hevitry ny olom-pirenena mahakasika ny hoe inona no aretin'ny baolina kitra malagasy amin'izao fotoana izao. Endriky ny tanàna aloha ny kara manana fahaizana farafaratsy jeriny lafo rehetrarehetra izy ty tany zareo ny aty amin'ny fokotany majinika avarinany zareo amin'le fahataloha sy le manam-bola ny tena hitany zareo dia amin'ny fokotany zany misy ny mahay nefa tsy hitany zareo. Le mpandraraka koa zany ohatrany hoe tokony hiova zany le mpitantany dia tokony aka hoe mpanazatra vaovao tena mahay mihitsy koa zany le fédération na malagasy mba tena ampivoatra an'le équilibre eto tanàna indrindra moa zany fa ny barea be eda be mihitsy ny sakany ny aretina azy mihitsy za zany raha mifahitako azy voalohany aloha tsika bevatana tsy ampy faharoan'izay tsy ampy kokoa ny fanomanana fa ty aloha eo amin'ny resaka motivation zany tokony motivena foana le bakely zany zay ny tena telo lehibe hitako aloha dia eo amin'ny fitantanana mikasika eo amin'ny resaka fédération zany mila amboarina zany rehetrarehetra zany dia mpilalao zany misy foana fa leo ampitarika ny ohatran'ny tity vola dia ao ny problème
tokony hovaina olona tena afaka tena mitovy amin'ny mpilalao ihany mitarika tia an'le zavatra tia hampanjoso an'le zavatra atao na ny fokotany amin'io zany tena mety amin'ny foot io fa raha le ao amindreo zany kitsanao le foot dia zay mahatonga le foot tarika eto tanàna fa ny tena tsara amin'io mijery amin'ny foot any amin'ny quartier zany amin'ny fokotany betsaka amin'ny mahay baolina ny boakely tokony jeren'le rony ao anivon'izay fomba fitantanana baolina kitra any ivelany sy eto amintsika zany tsy mitovy na toko hoe minara-tsakafo na minara-kotrana dia izay angamba misakana tsy afahan'ny baolina kitra tsika malagasy tsy tafakatra iamady zany efa indroa mandaza efa tsy hita zay vokatra amin'ny baolina kitra mbola misisika eo ihany ka zay mangataka ny amady tokony mba hiala amin'izay izy mahatsiatra satria mpanao baolina kitra fa 700 eran-tany nefa tamin'ny talohan'ny tola izy raha sy tosa fa 500 ny aretina mahazo amin'ny baolina kitra malagasy zany tsy voarantsika ao amin'le fitantanana dia voalohany indrindra aloha le mpitatana mihitsy ny tokony soloana dia faharoa manarakaraka tokony atao mangarahara zany le fitantanana amin'le izy fa lasa olo-tokana foana mitondra dia zay hitondrany azy eo na any akady ary dia manaraka azy tsika malagasy dia amin'ny resaka kitranotranotsiny satria resaka sélectionna baolina zao tsy le olona tena mahay baolina no voatsony fa resaka hoe fianakaviany ao maika le hivoaka ny an-dafy fotsiny zay ny tena fahitako azy mitondra tsy mahay satria baolina taloha tamin'ny androny smithgery reny dia nafinaritra ary nyroborobo be vao hita daholo ny boakely teny ambany tanàna sy ny ambany ravinahitra eny fa amin'izao fotoana tsisy an'izany ntsony satria na ny kluba raha tsisy kluba norinasa zany ntsony zao fa taloha zany nantsaka fa le mpitantana aloha zany dia hita fa hoe tsy mahay tsy afaka mihetsiketsika zany le mpitantana ary mampalahelo dia hoe olo efa tsy mampandrosotso ve dia mbola ho fidiana ho mipetraka eo ihany satria raha mijery libe anao zao libe lasa lavitra tsy mitovy mihitsy ny foty mimembotra larina mahampalahelo aka sesela ve dia marisy gasy nefa nisy araha temitsika mividy olona larina io eny ary zay ny hevitry ny olona ny olo-pirenena samy manana fomba fijeriny dia reny izy reny no zany zay sendra mpanao gazety na nytanina iza no aneo hevitra voalohany lo ataontsika fanaraka amin'ny olona hoe avy any amin'ny olona tena ny vahoaka tsotra manana andraikitra tamin'ity baolina kitra ty any teny amin'ny faritra misy anay taloha fa amin'izao dia niverina olona tsotra ary dia tena marina tsy misy kiany reny tenyny olony reny fa dia tsy ampy ny fijerena ny mpilalao tena mahay eny anivony faritra ary reny le baolipokotany reny tokony hoe tsintsony avin'ny olona reny kanefa ny any amin'ireny ny tena taniketsa satria mbola tsy hahatakatra mihitsy tsika aloha rehetra ny any avelany hoe manana taniketsa ary tsy taniketsa roa fa dia reny baolipokotany reny ny azo lazany hoe taniketsa natioraly raha betsaka mivoaka tamin'ireny zay ny hevitra andriamatora kodoro manga mamitiana filohan'ny ligina nanao manga anao manindro tonga dia meko fitenena anao fa voatontonona ihany ny tompona andraikitra teo ao anatin'izay sotranao amin'ny ny zavatra misy angamba ny zavatra hitako hoe analysy tsotra dia hoe ny vahoaka na inona ataonao rehefa tsy misy vokatra ianao sur terrain dia tsy mety aminy zay zay angambana ny dikany dia zao hoe ny vahaolana azahoantsika vokatra sur terrain no tokony ezahantsika rehetrarehetra zany ho jerena akaiky fa tsisy olona mihitsy rehefa tsisy vokatra izy tsy mijery afa-tsy zay ho anay mpitantana zany zazo amin'ny tantana ninonninona vokatra eo fa miezaka manao le politika ahafahana mahazo any vokatra ny olona tsy zay mpijery baolina teny amin'ny gradin fa rehefa resy ianao dia efa tsy sevitra zay ny aveny no mitondra mitantany zay zany ny eritreretiko hoe inona le vahaolana arositsika menakavy ahafahantsika mahazo an'io vokatra io raha ifanehitsika lava eto foantsika ho taraiky eto antsika eny azy mamsoa atsoko hoe mamsoa satria mpanao baolina mpity baolina za aloha ny teny voalohany indrindra ataoko eto tsy verina amin'ny zavatra lasa teo aloha hoe hatramin'ny iainana tao amin'ny fédération io nanomboka tamin'ny 4 na tamin'ny 3 kory aza zay ny akaran'ny filoha am'izao fotoana zao teo amin'ny tantanana ny baolina kitra fa le farany indrindra tany Majunga za moa tsy tany tena natohina mihitsy ny kabary nataon'ny filohan'ny fédération
nambaniny le malagasy nataony tsinitsinina le malagasy tsy mihinan-kanina tsy ny footballeur ihany ny tenenina fa ny sport amin'ny ankapobeny hoe tsy mihinan-kanina tsy matory aiza no ahita vokatra tena fanalambaraka ny gasy zany kitra ny resantsika aloha fa tsy olona ray aloha zava aloha le izy satria matory zany a ny baolina kitra misy mpitantana eo ka nany tena mahafinaritra amin'izao fotoan'izao dia lasa ao anatin'le kitapony tsy ampandroso le tsy tia baolina kitra rehetrarehetra nitambatra ao anatin'le kitapy ray izy rehetrarehetra fa ny olona tia ampandroso ny baolina kitra mbola tia velany doly raha ho tany saitro anareo ny zavatra tsy mandeha za tsy mba misy taratasy fa ato satria misy virusina baolina be dia be ty anatin'ny rako aty fa baraparan'ny andro a manao nytenenina foana raha ny baolina kitra malagasy manako tenenina manakabara fa atsika fitinina le izy da mitinako an'le izy zany a mbola mananjara fitenenana angamba rehefa avy eo fa ny kandida zay soloko tena eto dia nanana programme mazava tsara ny ampandrosona ny baolina kitra nrotsaka ho fitina ino moa mazava loatra iny zay ny ataoko hoe tsy tiako iverenana satria manjary mamofo zavatra hafa mihitsy ohatra hoe tsy nahazona caution zao za anisan'ny latsaka CEO ny fédération tsy te latsaka CEO ny fédération satria fa fantatro a le rouage ny fédération malagasy ny baolina kitra amin'izao fotoana zao io fa caution azo tsy azo fa eny e aloha tsy maninona tenenina nisy nakavola taminay nge tamin'ny caution io e 1 million ary nalefa tany le olona andohan'le vola fa tsy hita le olona le nanome tokany main'le caution dia atsona amin'ny telefônina magnony telefônina zara angatya ngamba ny otsinitro angamba raha miteny antya nandeha nandany frais mitokana mihitsy nandeha tany Antsirabe naka caution président lidy mivakina karatra satria namako izy aloha dia tononoko mihitsy hoe président lidy mivakina karatra satria tsy nisy honnêteté intellectuel mihitsy izy a nanone ko azy teo mamasina hoe impito ambe efapolo any ny antso anao fa maty ny telefônina anao dia mody nation anao hoe tia ny telefônina kozy izy ary dia nation ko azy hoe mipito ambe efapolo any antso anao efa verrouillé daholo zany le président nalidy rehetrarehetra ka tsy te hiverina amin'izay a zany hoe manjary mamofo zavatra be dia be ohatra hoe tamin'ny fijanatany Mazangana nisy fizarana akanjo naporal zany andreo ny tany fa ny proposition zao ny tokony atao hoe anazy aloha vetivety ary aloha tapahako aloha ianao bovola rehefa nilalao teo amin'ny ekipa pirenena mitaiza tanora tsy malahelo ve ianao zao mahita ny fahasalamany baolina kitra malagasy malahelo hoe tsy malahelo satria hoe mpanao baolina ny tena efa manao baolina ianao misy ny résultat zany fa misy ny résultat dia faly efa tsisy ny résultat ianao dia manontany tena inona mahatonga ny résultat tsy misy ny zavatra tiako ambara angamba mbola lazaiko ihany resaka momba ny fédération sy ny ligue ny zavatra tiako tenenina fa ny zavatra hitako amin'izao fotoana zao zany dia tena mampalelo mihitsy ny misy atsika amin'izao fotoana zao mampalelo ohatrany hoe efa mitena ohatrany hoe miresaka ny mpanao baolina taloha foana nefa tsy afaka fa tsy maintsy miteny an'izany ny tena satria nahita ny fahaizan'ireo Bayron nahita ny résultat azony rahalahy raha tena dinena koa ny amin'izao fotoana zao le za mba mijery baolina ihany misy mahay baolina misy manana niveau tsara mihitsy fa inona ary le olana tsy mahatonga ny rahalahy tsy tafavoaka angamba origina kelo ilaza an'izay tantara momba an'izay aminareo fa zay fotsy zany tiako tenenina hoe amin'izao fotoana zao zany dia sara amin'ny olona rehetrarehetra amin'ity résultat ty a dia kivy sady malahelo José filoha fikambanana amin'ity baolina misy hevitra maromaro teo a ny sasany malahelo ny hafa tonga dia mitoraka hoe zao ny tompona andraikitra zao ny tokony atao ahoana fahitanao azy ny fahitako azy dia tsy miaina amin'ny réalité intsony ny fitantanana baolina kitra eto Madagasikara raha amin'izao fotoana tsika efa miaina ny mondialisation eto amintsika mbola miaina ny communisme satria ny olona manapa-kevitra ny ametraka mitantana amin'ny baolina kitra dia olona atao hoe tsy mandany vola amin'ny baolina kitra akory izay olona ohatrany hoe mbola corruptible ny ankamaroany tsy antsony zany raha tsy teny fotsiny eto amin'ny championnat ny Alemanga
misy club matanjaka betsaka eto zay mandany plus de 500 millions de francs par an zay tsy hita kory any amin'ny sehatra ny fifidianana tsy eno ny heviny normal be raha tsisy vokatra tsy possible tsony zany football androso zany raha tsy misy exprimer ny investisseur ao anatiny fa olona azo vidiana no misy exprimer ary ny olana araka ny teneniny zokomamsoto dia efa veroa eo fédération io tafiditra anatin'izany ny filohan'ny ligue zay efa manaraka zay tenenina fotsiny satria élection ve raha ngaty dia 21 sur 22 ale ray ary ohatry cochage 10 fotsiny modina atao diso satria efa hita mihitsy totalitarisme zany ny azany tonga dia apetrako eto fa tsy mandeha amin'izay lohany intsony ary tsisy fanantenana intsony fa nitenako zao nitabataba depuis 2007 niezaka mba niara miasa teo amin'ny 6 mois dia tonga dia nidésiste hoe tsy possible intsony satria efa veroena olona vitsivitsy io ary ny problème tsy hita mihitsy le olona sasany ambadimbadika membre ny CE reny mba mipotrahanareo mba tonga ava ty miadevitra aminay fa tsisy antenana intsony io dia niteneniko zany androany a ho anareo izay mihaino aho indrindra moa ianao président Mady Adjaina miela ianao fa tsy mifanambina intsony isika anao akta tsara ianao raha mahita ny fandaharany ity ka miala dia ho tiafana ty baolina kitra tena tia baolina kitra mariny ianao satria pinao a mba hoeniny feon'ny vahoaka misaotra to ny filohan'ny ligue n'Analamanga tena marina mihitsy zany soranao na me fitenenina satria voatonontonona ary corruptible zay le marary aminay le zavatra voalaza ary eto na tsy efa resaka ny fanaovana rehetra ihany ara le manonona président-na ligue ao anatina hoe resaka corruption zany zao ny zavatra tiako ambara atsika ho anareo mpanakihana ilay président-na ligue président-na ligue zany a somary manitety ianao fa olona manany maizy azy daholo misy PDG na orinasa ao resaka mivatovato fidivinany mino fa tsy ho voavidina 1 million no vidina 2 millions no vidina 10 millions zany président-na ligue zany misy transitaire ao misy tompona orinasa ao misy transporteur matanjaka ao fa tsy sanatriavina président corruption dia tsy resaka vola président corruption tsy resaka vola vidina fotsiny amina zavatra resaka hoe tsy haiko mety ny olona mpanohatra no mitonona tena amizay hoe andaonareo toero reo dia tiany ianareo so dia mivadika fa tsy hoaty aminay président-na ligue na hoany tena miaro an'ireo corruptible dans le sens corruptible dans le sens tsy vola foana corruption rehefa ohatra nareo fantatro tsara angamba za tsy mamalanao fantatro tsara angamba za tsy nitovy hevitra tamin'ny président sy tamin'ireo fédération reo teto Antananarivo nitatana antana formation nalany a ho filohan'ny ligue n'Analamanga dikan'izay mpanohatra no tafiditra tao anatin'ny ligue n'Analamanga zay fantatro fa sarotro zay nidikany le hoe naresy lahatra an'le section zay napetraky ireo olona reo teo ianao tao anatin'ny tsara tamin'izany fantatro tsara monsieur président René Camille nanao ny fifidianana nanerana ny ligue n'Analamanga fa zany lany za zay tsisy nahafantatra akory anaty tanàna fa fitantanana ny formation no lany rasoary aloha mamitina aiza moa le hoe izy mahavalalana kely mantsy monsieur président ligue mahavalalana kely mantsy nanana no tenenina roa tety ivelany tambola mpanohatra tamile nanohatra n'le nataon'ny fédération zany tafiditra taonareo a 220 amin'ny 220 no nifidy ary ny anankiray ary ohatrany cochage disos le monsieur José teo dikan'izany nanaiky indray zany nareo nefa ny vokatra ty 90 am'zato ny atao hoe manohatra ny nafaravaratsiny ianao naneo ny hevitra atao hoe manohatra dia tsy hoe manohatra dia tsy maintsy teny eto amin'ny télé rehefa manohatra ny hevitry président Maty na amin'ny hevitry ny ao anatin'ny mpitatana baolina kitra fa manohatra ianao anatin'ny adevitra ary zay ny mampitondra hoe rehefa zay ny lany ao anatin'ny adevitra misy raha ianao afaka antaninareo izy mampitovy hevitra foana fa izy sisy amin'ny zavatra rehetra mitranga dikan'izay tsy izay le voatery tsy maintsy mivoaka ety ivelany a manohatra ny zavatra misy d'accord le zokobe mamsoa atao akaiky mialatsiny aminao président ianao moa efa atao anatin'ny ligue nareo ara angamba nametraka ny président Maty voalohany mialatsiny aminao mialatsiny indrindra fa za tamin'ny fifidianana voalohany démocratiquement lany président io fa nisy candidat mifanenana taminy izay manaiky iara-iasa aminy tamin'ny 2010 nisy candidat anankiray koa mifanenana taminy manaiky iara-iasa aminy amin'izao fotoana izao zay nataoko hoe mety tafiditra raiky tapitra
daholo zany nareo mianakavy amin'izao fotoana zao fa ny alakitsy indrindra aminao dia zao hoe ny fanoeranay amatevitra tamin'ny fédération io satria za miteny hoe fédération le président avec le vice-président miaraka amin'ny CE dia ny formule na championnat zay ny hevitra tsy nitovizanay za tamin'ny tasy a folony anahy ny club de première division Analamanga nitovy amiko ary mahavita championnat aller retour tsy manao an'ity formule gabraraka be ty mandeha première phase a ny équipe firy dia mandeha deuxième phase a tsy fantatra ntsony rehefa avy eo a lasa mandeha pôle des asy formule inona moa zany ampandroso baolina kitra makaizy raha reo 22 ligue reo miteny aminao monsieur le président ataontsika hoe sambanao ny championnat ohatran'ny any an-dafy manana 22 match aletsika 22 match retour tsika dia mitovitovy amin'ny championnat any an-dafy ary amin'izay ny nombre de compétition PDB tsy nekenondrareo moa zay anazy zay fa inona ny valo ozy izy ianao sanction nomenana ary nitomboka ny sanction mialatsy indrindra monsieur le président fa tsy nitovy-drevitra tamin'ny fédération ny amin'ny formule na championnat ary ny valoara inona ozy ianao radiation avide football zay sazy menana nandalo tamin'ny directeur provincial Antananarivo nandalo tany ministre tamin'izany fotoana zany fa tsy nety le izy tsy tafavoaka ary tsy lesiny tsy lesiny andraso aloha tena fiertéako mihitsy no hoe tsy lesiny fédération io andraso ary aloha bovolo ameko fitenenana kely eo anatin'izay misy fanenjehana misy tir croisé ohatran'izany zany eo anatin'ny fédération io inona tonga ndao tsika tonga dia resaka sosikevitra satria ifanenjiketo zany zao ny tena tiako tenenina tonga eto ako eo zany le olana dia eo le vaolana ny olana zany efa teneninyreto namako reto daony dia eo le vaolana kiny a tiako tenenina kely ty vaolana ty satria amiko gama tena le aveniran'le sport gasy ny football ny horesantsika koa raha roa zany mety afaka mbola hiteniny problème satria be da be problème mba tiako reko koa donc hitako dolodo misy problème tsy fantako hitako fa ny ahy zany tena fijery an'ity football ty zany hoe ny hevitro manokana io ampandrosan'izy io hoe ny vaolana amin'izy io dia zao izy io zany a raha tomoko any amin'ny fédération dia resako ny fédération dia resako ny ligue alefako any amin'ny fédération voalohany ny fédération zany ny responsable ny football malagasy ny fédération zay membre ny fédération dia manana ny programme izy ny fédération amin'ny voalohany zavatra raisiny fotsiny dia ny équipe nationale zany lohan'ny fédération ny ligue aty amin'ny club azonareo fa ny fédération nefa fijeriko an'ilay zany fédération antsika sady eo amin'ny équipe nationale izy ny aty amin'ny club akoa ny eo amin'ny équipe nationale zany inona zany amiko ny tena hoe problème ty équipe nationale ty tamin'ny raroa ny hiditra teo tamin'ny izy nazo ny présidence zany tamin'ny 2003 2004 tsy fantako raha ohatra izy hoe nanana projet izy nametraka projet izy hoe zao nanaovantsika an'ity football ty hoe ampandroso an'le izy ny hevitro zany dia hoe raha tamin'ireny fotoana ireny izy nanomboka nanao ny championnat jeune za mako tena amiko io ny base ny football io za mampianatra any anafy ny apita tena hitako mihitsy reny bantiren risy karazany reny nandalo tamin'ny dony reny tamin'izany fotoana zany dia many amin'le football jeune any amin'ny U9 U11 U15 any natomboka le football any le izy raha ohatra nanao an'izay izy tamin'ireny fotoana reny sura fa amin'izao fotoana zao dia nefa mety tsara le niveau ny football gasy fa tsy hatramin'ny ahafantarako mahisaka makavagance diako tsy mahita championnat jeune ino zany championnat jeune zany championnat jeune zany tsy hoe manao tournoi manao 2x5 2x10 championnat jeune manaraka sahala amin'ny nataon'izao tontolo zao ohatra U13 raitsika U13 manao 2x35 U13 fotsiny dia manao 2x35 tsy manao match saray zany fa manao match au moins 15 match allez 15 match misy 30 20 30 match ny any apita d'accord hoe tsy azo comparena amin'ny any apita nefa ny avantage ny fiarahana miaraka izy bandikely U9 miaraka izy U11 U13 U15 eto Antananarivo atao an'izany any Diego atao an'izany any partout zany amin'le 22 ligue reo manao an'izany samy manana championnat sanan'izany dolodolo mino maintsy fa hiakatra ny niveau le football gasy
tena mino an'izany maintsy ako efa vaolana zao zay de toisy farany raha toisy farany de miverina mbola mitena an'le miresaka an'le fédération ako ny problème zany amiko ny fédération lay zao manomana an'ty coupe d'Afrique ty U17 championnat d'Afrique eto amitsika natao de inona ary zavatra nataony zareo maka manao sélection izy de za aloha ny anaovana sélection sadako tsisy championnat izy ny joueur atao sélection izy reny bany sélectionné reny mba hitany hoe misy championnat tanary misy ary de atao le sélection ok alaina am'may fa noho le tsy fanaovana championnat de tsy atao ahoana fomba anaovana kanan'le sélection raha izay faharoa ao amin'ny carillon zala inona nataony ralao carillon zany hoe atao équipe ray fotsiny zany no kolokoloana fa le million na jeune tianao baolina ahoana taraiky ahoana zany de reny zany kolokoloana ok asa mpanaovana tournoi une fois tous les ans 2-3 fois salan'izany entina mivoaka kely salan'izany ka amiko le izy tsy any maintsy satria maefa manao sélection zany alaina meilleur joueur ny ohatra hoe eto Antananarivo misy champion Antananarivo aty champion de atambatra de eo am'izay alaina le meilleur joueur reny natao sélection nationale zao zao le problème ndasa le problème farany zao U15 tamin'ny U15 tao zao U15 tao de nisy reny le problème mangala tao ny compagnie fioreko am'izao fotoana zao ny sasaky reny no U17 tsy azoko maintsy lazaina fa hoe ho sanctionné ny compagnie fa reny any le izy donc zay zany question ny zay raha momba ny fédération mbola lavalava ny fampiresantsika mbola resaka an'lia zao José ny nahy angamba toerile teo sady ataoko lavalava satria mety tsy de veriverina tsony raha tsy anotaninareo ny olana amin'le fitatanana baolina kitra malagasy amin'ny fahitako azy compétence aloha tsy ao fahaiza manao compétence an'izy compétence ny mpitantana amin'ny ankapobeny miatomboka any amin'ny filohan'ny fédération satria raha olona nijery lavitra izy formation na jeune zany fa tokony elany natao natomboka na nietsika tamin'ny 2007 hoe miala amin'ny fédération na de resaka jeune tsy mandeha amin'izay loniny io na azo kozafa ny fédération zay ndreary any joueur ny jesay adimy tompoko ny tao anatin'izany kozafa zany zay jesay anetiko miaraka amin'ny mpiara-mitantana amiko ao akademiny atsika sy ajesay any namenao zany nazahoana ny kozafa ary tamin'izany na amin'ny fédération ary metrehitra fa tsy ahazo koa réservation efa natao alohan'ny final kanjo na azo tamy no niezaka nataon'ny club ny tiako tenenina zany tsy mijery lavitra amin'ny fitantanao fa tamin'izany fotoana raha nytenenina izy aiza mba tonga zavatra ataonareo amin'ny tony jeune tony mialatsiny fa za moa tsy de manao anletsy mitony anaran'olona fa ny zavatra nisy ary azo ifampanatreha no teneniko de makao amin'ny fédération miresaka tamin'izany André Matora Bibson Anselme secrétaire général ny fédération milaza tsy anjaranay jeune rehefa lany hevitra fa tenen'ny public foana satria matanjaka loatra politiquement lany foana raha vao fifidianana mahay manao politique fa ny résultat zéro de miverina ny jokojokondray nanao jeune tamin'ny 2009 zany natsony zareo mba hiary asa tao 6 mois nameko de niteny au bout de 6 mois rado ny président ny commission jeune niteny hoe tsy atao sary bakoly ato fa na transparence hoe anakaiza ny vola toy ny karakarana ny jeune mariana fa ny FIFA goal principalement tokony anaovana ny resaka jeune tsisy fa de hoe anao kozafa ony ka tsisy vola zay nametraka atao hoe apetrao ny championnat jeune isaka chef de province pour commencer championnat fa tsy tournoi apetrao ny protection de formation reny club en formé joueur tokony isy lalana mipetraka hoe catégorie firy le club ohatriny droit de formation isa-taona apetrao ny politique technique nationale tokony mipetraka hoe zao ny gabarit atsika zao ny football mety amintsika laviko le hoe kely gasy be debe ny kely fa mahavita bola ary tsika olona 20 millions ahoana tsy ahita olona lava ao Uruguay 4 millions de personnes demi-finaliste na mondial eo koa ny anankiray napetraka tamin'izany de ny hoe échelonné ny formation na éducateur na jeune jusqu'atrany amin'ny entraîneur ataovy misy fanaovana examen tena hoe manaraka norme fa za mitenenao fa misy olona entraîneur voatany herintaona de mahazo licence C hony izy zao tovy amin'ny entraîneur eran'izao tontolo zao le afaka mitondra première division aiza zany tsisy kalitao ny formation tsisy politique apetraka ho an'ny formation tsisy protection ho an'ny club mandovo vola be ao mariana fa fanantsay ingy aza dimy tany 1970 de efa nanétudier ny apetrahana direction nationale de contrôle de gestion ny club de arovana ny investissement ny club tsy mahazo mandary vola fa tokony gagner vola nefa eto averikely sy iverina fividanana lamanga moa nametraka ny monsieur Tota teo de zahay satria tanay izy nafana fo fa nampalahelo rena diso la fanaintenana anay rehefa tafiditra tao izy de nanomboka tsy
nanoatra fédération antsony au contraire ary tena cautionné zato isanjato ary profoza mo fifidianana hitantsika tany Mahajongary iny cautionné zato isanjato izy zay nirotsaka tamin'ny fifidianana fa no mampaloto an'le lalao-pifidianana au dernier moment zany désisté satria tsy madio le lalao-pifidianana tsy hidiritra amintsika ao azay fa tsy analamangarery zany fa eran'ny Madagasikara tsy madio e de tokony zay nangatahana hoe aza avereno hatrany amin'ny voalohan'ny fifidianana mba tena isy ny tena ara-démocratika alao isy exprimer ny tena izy ianao zao président aza valiny ty aza fisaritsaina hoe firy ny club première division teto Analamanga no nandrotsaka vato tamin'ny fifidianana le section reny nefa validé le section avy eo eto Antananarivo renivohitra 112 club affilié ara-dalàna any amin'ny direction-ny régional sport any Antananarivo renivohitra club enina sa valo no tonga amin'ny fifidianana de validé le président la section tsy mi-exprimer les volontés an'le olona zany zay ny teneniko hoe olona mbola corruptible daholo ary ny corruption tsy resaka vola ihany fa fampiasana influence ny abus de pouvoir zany tafiditra anatin'ny resaka kolokolo daholo tapako am'izay ary anao alao aloha hoe président tota aloha mekoanina de manao tenena kely mantsy am'le teo fa fa solosy président oui aloha président tota voalohanteny aloha le resaka efa misy vahaolana aloha teo any resahany baovola ka iza te hitralalindalina kokoa any amin'le resaka vahaolana satria izany fienonany zany raha tafahoana tamin'ny ray aman-dreny atao barao de efa niteny azy mihitsy hoe mba torohevitra nareo ray aman-dreny nareo vazoky tany arina torohevitra ny ligue nanalamanga ny resahako zay fifandraisanareo amin'ny fédération any amin'ny fédération fa ny ligue nanalamanga no resahako afaka manao zavatra vetsika zao ny resaka iverenako farany angamba ny élection de tsy resaka élection tsy satria élection zany politique zany rehefa resy amin'ny élection anao de resy zany anao tamin'ny lafiny rehetra zay angamba tokony tsy edikevitra ao daholo ny adversaire-ko ry zareo tamin'ny élection ny ligue teto fa zany lany raha miresaka amiko ny président ligue de atao hoe rehefa tsy azonao ny téléphone le président na section tsy te resaka aminao izy zany resiko anao zany resiko lahatra zany le section aza miresaka am'ireo tsony tsisy resaka mihitsy ny resaka élection tsisy resaka hoe élection ka nambanana basy de hoe tota latsaka fanidina tany an-tranonareo ianao nahitany hoe nanidina azy tany an-trano zany anaraka tamin'ny moto tsy te hiditra lalina ianao nahita hoe nidina tany an-trano aloha tsy hiditra lalina tsika fa manjary mipolémiser fa fa tsy fahazakana zay hoe isaky ny milatsaka fidina de tsy resy de zay zany ny antony hoe efa fantatro zao hoe miditra am'le ao anatin'ny ianao hoe tsy nilatsaka fidina raha fantatro tsy ety le fifidianana efa tonga ao anaty saly le anao zay avao nyteny an'ity tonga ao anaty saly ianao miaraka amin'ny costard ilatsaka fidina ao ianao vo eny an-dalana ianao mahita hoe reny zay any ligue mbola adidina ino mitondra sy mandefa an'ireo président na section reo any amin'ny toerana anaovana ny élection amin'ny fiarana hitanao hoe tsy vita tsony fa tsy ho vita ty zay anao vo mivoaka ny trano fa manina raha vo anomboka le élection de miteny anao hoe non tsy izy io élection io élection zany zao mantsy ny very fanambola velona mihitsy zany zay vahoaka tsotra petit bol tsotra fa amin'ny alatsiny fanindry am'le petit bol ny monsieur Josepha izay le mpanaraka an'io le tena pakafijery le marary fo rehefa misy faharesena de mandeha mody amin'ny alahelo hoe ahoana ihany ty ay ve ohatran'izany ny ady ao ambony ao ka rariny sitsy ny raha tantoka tsy mandeha le raharaha fa ny any eritreritro hoe tokony anana toetsaina samamaky batsilana foana ny tsirairay hatrany amin'ny sehatra an'io hoe io resaka section io koa misy club any ambany any misy resaka corruption koa any de volany le président section de président section efa misy mividy sady de lasa mandano afaka manova zavatra ve tsika zao averiko atao amin'ny président ny ligue nanalamanga mato mbola hoe mijoro tatana ny ligue eto Antananarivo zay sarotra tokoa mitatana zavatra eto de manana ny politika zay idiranao anao ohatra anankiray tononoko aminao fotsiny hoe aiza moa nitedavana i président amadiny tsy ho mandrak'izay azafady efa misy arbitre miteny hoe empereur amady arbitre zany aloha resaka tsy zatra tsy mitombony zany eritreto hoe tsy raha izay tena eritretra tsy de raha mpitombo bola kitra izahay ao anatin'ny ligue zao manao an'le resaka jeune zay
manao an'le hoe génération 2000 ina le génération 2000 itsinjovana an'io canne 2017 io zay ny anjaran'ny adidinay aty amin'ny mpitatana ambany no manao an'izay raha nanao an'izay zay nandritra ny 2 taona tamin'le mandat teo a dia amin'ny antsony ray aman-dreny hoe ny ala taona no nanjaka amin'izao fotoana zao zany ny ligue na marina hoe manino test io na maninona manao ianao test amin'le bras gauche sy ny poignet gauche dia manana an'izay dossier zay daholy ireo jeune kely génération 2000 miaraka amin'ny championnat-ny ligue 1 reo sy ny ligue 2 zany hoe eritrereto hoe any amin'ny 85 000 francs no manao an'izay anankiray fa tsy mahazo milalao baolina ao an'Alamangy ianao raha tsy manana an'izay an'izay vita tanteraka izy zay a efa mirona tanteraka amin'ny tsy fitsina ala-taona aloha zany fa dia efa mahazo mandry ny technicien zay mifantina andreo ankizy reo a amin'io resaka génération 2000 io zany hoe U15 moa zany dikan'izay zaho zay manao politika an'izay a rehefa hita fa tsy ahitana vokatra aloha lay zokiny zay zokiny a ijereko vahaolana ihany koa hoe toa dia vahaolana hoe ny olana misy eto ane dia zao hoe taloha nisy ny orinasa vavety tany faritany mbola afaka nitatana club ohatra Sotema tsy haiko ny tany Tuliara tany nisy zany hoe le joueur tany zany a tena tavela tany mihitsy satria voakarama tsara milamina tsara izy amin'ny zavatra rehetrarehetra dia nanana ny teto Antananarivo rehefa manao championnat national ianao a mba ahitana niveau somary ambombony ahafahana mivoatra kely zao le joueur avany faritra avany izy dia maketo an'Alamangy dia lasa ao amin'nosy raha vavy eo Seychelles za zao tao Seychelles tsy hitako hoe inona tena baolina ao fa lasa miondranao daholo zalamy karama amin'le vola kely tsy ny karazana dia eto zany a tsy dia misy tsony joueur ahitan'ny olona hoe ahitana hoe tena izy any anefa dralahy tsy voara-masonao amin'le nosy raha vavy ny tena resahako président sasany tsy hamaly zay tenen'ny président fa nina misy zavatra tiako resana hevitry manokana fa tsy amin'ny amoaka ny hevitry ny monsieur Max Fabien zany amin'ny tokony hampandrosoana ny baolina kitra miembotra anke zao a ny olona mpitiany ty baolina kitra ty lay mamatsy an'le club surtout les mécènes kamo satria 2 ans zao tsika tsy nanana équipe nationale mivoaka kely tsika resy na club ny équipe nationale tsisy résultat ny club tsy misy résultat fa zao kosa président zany tasy zany ndreka tsisy valeur zany tamin'ny baolina kitra fa resina indroa an'Alamanga tamin'ny 2010 sy tamin'ny 2013 teo zany hoe tsy ampitahaninina aminareo azy zany fa hoe mety manana ny politika anao ianao fa za tamin'ny tondra ny ligy nanana ny politika koa matoa na resindroa anan'Alamanga ny tanytasy ary io a raha mitenareo maninona mifindrammonina ny tasy ny knapsa za mihitsy nitondra azy nakany resy ny 2e division tanytasy ireo tamin'ny voalohany resy fonireo tamin'ny voalohany satria tany ny juniorna fa manana fivoarana zany a sy le politika napetraka tany hoe championnat aller retour zalahy isiny le performance am'le club fa averiko ihany hoe io a raha tsy miova ny formule ataon'ny fédération malagasy mibaolina kitra ninona tenen'ny président na ligue ninona tenen'ny président na ligue fa mbola mandeha am'le formule le match de groupe kely dia mandeha amin'ny poule des as tsy misy résultat tsika ary varina any amin'ny 190e moa tsika zao varina amin'ny 200 ary taty Afrique tsika efa niakatra 54e tsika tamin'ny andro tompola raglady sody adino 10e taty Afrique 54e au monde fa 10e tamin'ny andro tompola raglady dia betsaka moa ny teny hoe noetin'ny tompola tso nanaraka azy any apasana baolina kitra malagasy fa hitanareo hoe le reny matsy le tamin'ny andron'ny Petera samy natadidy tsika fa nandeha tany amin'ny foko tany rehetrarehetra tany mijery an'le bany kely izy zany tena mainy le baolina izy zany tena manimanina ny tena kamy le mécène amin'izao fotoana zao kamy le mpanohana satria résultat zéro défaillance ange zany aiza venao président na fédération venao dia teny amin'ny club USDF ravinal zany mandiana dia manaova resy raha ranony code ny statuan'ny FIFA article 50 ange zany za manana volavolana sosikevitra kely fanatsarana monsieur Enikatsa azafady indrindra io le resaka rafitra baolina fokotany io a sy any amin'ny fototra io
tokony io no atsaraina ny fomba fiasa ampanarahana ny fenitra farafakeliny tsy maintsy ilaina tokony hoe asina club kely ve zany mampianatra ny bandy kely eo amin'ny fokotany ray na eo amin'ny commune ray a mba misy ny antanatohatry ny baolina kitra hoe miditra le izy ao amin'ny sokajy benjamin de miakatra efa mba manana an'le antanat de misy relève foana de na ny fitezaina koa ary misy ray aman-dreny mpitaiza fa ny baolym-pokotany matsy am'izao endriny zao de androany ekipa ray le drapitso izy mikarama baolina rindray de tsy anarahanao anazy de natoetsain'le tanora za tsy tanao amiezana azy tsotra ny valiny averiko foana hoe mba niaro ny investissement regny club reny ve fédération io fa ny zavatra eno rehefa tsy manam-bola aza mampanao baolina tsony tsy voady rose tompoko mety tapitra ny volany sotema mety tapitra fa raha ny tena investissement natao ataoko nefa grand club matanjaka raboly reny fa raha apetrako amin'ny président ligue nalamanga fotsiny hoe tsy mbola nisy nizara recette teo analamanga hatramin'izao fa régime ho an'ny club resaka motivation tsika tsisy révolvine ao amin'ny football volan'iza ny olaninao misy fédération fe niaro an'izany hoe avy niaro nyteny tamin'ny ligue mba omeo recette reo ary isorako manokana eto ny ligue mibongy lafa fa zay ihany zao a faly ny président ligue fa tonga amin'ny public zahay mahazo recette après match faly miboa kely akoatra zay karakarainay zay ny fiangany io am'izao fotoana aza manantena an'izany tsony apu zay fanjakana tsisy assistana azany tsony am'izao siècle diavitsika zao hoe tsy manampy amin'ny fanjakana football io produit mandeha afaka avadika ho vola nampiana an'le club tonga le club ame matanjaka c'est pas la peine anampy aiza fanampy aiza an'izao aiza an'izao ny problème ny any Europe ary zao efa any amin'ny resaka fair play financier tsy avela tsony a misy mandrotsaka vola be eo amin'ny football fa tsy manjary tsy mitovy tatana ny tia ny agny manan-karena fa ny eto amintsika mialatsiny amin'ny teninarina club knaps adema reo nge na tsisy budget na tsisy ninona na tsy miditra any aposiny efa manana budget voateny fa tsy mandrak'izay akory zany zavatra rehetrarehetra zany fa aiza le fiain'ny baolina kitra itenitsika hoe Argentine économie manokana amin'ny football Brésil na antrany hoe tsika zany taloha fa maninona ny velona hatramin'izao satria protéger les investissements araky le teneniko teo any France natsangana direction nationale de contrôle de gestion mba hatonga ny investissement mba hiverina fa raha eto fotsiny hitanao président eto analamanga mandray droit d'engagement nareo fa re club reo ve mandray recette ataotsika tsy livanao spectacle tsahamanitra de tsy mena vola izy zany fa le mpikarakara rehefa aveo no mandray azy de rehefa tenenina zany fédération sy ligue de hoe lalàna manery anay am'izany fa zay le aiza le bonne volonté aiza le compétence anao possible ve am'izao fotoana zao mbola hoe hanao zavatra gratuit zany de tenena tsy ampy motivation tsy ampy sakafo satria tsy mipermettre raha politique apetraky ny fédération ampanambola an'le club zay privé kely zany a rehefa banque de mela le SGF maty SGF maty Corée du Phare maty SRG maty BDB club efa maty teto manamanambola ndray ihanina de manangana maty ndray iny tsisy continuité manamanambola ndray ihanina de manangana maty ny institution nefa me manakarena ny fédération sy ny nambainday tsy nahavany zany problème zany de mbola omena chance ave mbola zany tsy possible vititosiny anazy zay manampy an'izay a hoe jereo tsara le grand B de football en Afrique fa tena c'est l'affaire d'état en football affaire d'état jereo any Cameroun fotsiny na tsy affaire d'état za misy 326 centres de formation na bande kely 326 centres eo capitale en Cameroun fa tsy mandeha tsony le olona satria tsy misy résultat ok nanonan'le analamanga kely de na tsy te hiditra am'izay tsony ara de somary miditra kely nihevitrao mihitsy ianao miteny nefa tsy de tena matadidy zavatra atao aloha ianao reo koa tao anatin'ny adesay nihevitrao no nitaterahako hoe amidio 10 000 io 7005 an'ny club 2005 miverina any amin'ny ligue 7005 iny zay zany ny fandelina izy raha amenan'le club 10,000 ny billet eo mamasina de ny club mivarotra azy am'izay tia nivarotana azy ihany de anazy ny tombony izay ny compte part amin'ny baolina kitra eto analamanga fa tsy hoe tsisy ary heviny zany no niteneny taminay no narahanay hoe ohatra mety tokoa zany de eto nareo milaza ndray hoe zay le tiako tenena amiteny atsika baolina kitra io tsy any fédération io tsy anizy ary samy narary amin'io zay zao raha tonga mitantana ny ligue
tsy hoe olona tonga de tonga avany de tonga de mipetraka liky teto akory fa mba samy narary tamin'io zay teneniko aminao zay hoe na teny amin'ny karaday na tay zay fa nisy anay daholo fantatray tsara koa io ao anatin'izay tantara zay ka itsika lasa misikotra zavatra tsy eritreretintsika hoe ampandroso anazy ny fitenenana ve hoe janony hoe madimadagasy zay ve no etrika mana baolina kitra eto Madagasikara za zany tsy de tena zay ny eritreretiko fa hoe io ary izy io lany izy na hitatata teto ary tsika enina izy zany lany lasa any amin'ny resaka politika ndray tsika tady anaraka an'le politika raha zay inona ny zavatra eritreretintsika raha lany ndray zany izy ahoana ny hevitra mba hampandrosoana an'le baolina nareo de tiako zao de mena hoe zay zany tsy ara-iasa amiko lany izy de iandry anazy efa taona ndray zany mametraka fanontaniana président hoe inona no atao fa lany izy aloha zany tsy maintsy ho lany foana satria mety amin'ny foana le fomba fiasa ao natao ety aminy satria enao ny eritreretina araka le resakinareo teo nareo ao zay zany le hoe petit baolina vaty amin'ny tsy mahalala an'izay ao ambony ao fa lefa reto ambony terrain ny pilalao resy avy eo zay foana ny anay ny olanay de aya nareo mifankalala an'izay zavatra zay ao ambony ao mamoaka an'izay teto hoe enao nanohatra de nitohananay aloha mba hanohatra avy eo mpanohatra tsy nanohatra tsondray noho nazo an'le fahafahana nanohatra nasionaly fa nanome vato an'le tokony no toerina inona moa ny atao hoe mpanohatra zany tokony hoe mitondra hevitra de tsy mifidy azy ianao fa nieritseritra ma sosokevitra nefa ny sosokevitra narosina fikambanana ohatrohatran'izao petit baolina zao tsy haiko na petit baolina na K2As be sa tsy haiko le anarany teo hoe maninona raha anaovana fionana asina sehatra ngeza be anankiray ty baolina kitra ty efa nilana neniny zany fa ozy fédération hoe manam-bolotrinina nareo K2As be anaovana zany nameninareo tamin'iny somary mangirakely tsika fa anao mentsika fitenenana isoko be eto mantsy hoe enina fosiny eny anaso aloha ary bovoly anao mena sehatra kely anao ary loha nia zany le ligue ny resaka teo avera koa ny averiko le niteneniko teo le izy zany bon ny fédération zany izy efa taona donc ninina zavatra misy eto ao izy efa taona zay tenin'ny président aloha resaka élection nia zany niako tsisy afaty zay mantsy niako tsisy afaty zay teo zany par contre teo iny zareo tena hoe mikaraka na génération 2000 fa ona génération 2000 fotsiny kosa tsy tokony mijanona amin'le 2000 satria raha mijanona amin'le 2000 misy objectif zany zany hoe le coupe d'Afrique des nations U17 fotsiny zany objectif de vita iny zany de oainina ndray hoe tifitra iny fotsiny nareo de efa aveo aiza le bande kilatorina tsy misy de miverina sala amin'ny zavatra show tamin'ny 2004 any le zavatra de sala amin'izany fa niako de zao apetrao ny anina apetrao maintsy mitady solution apetrahana ny championnat jeune U9 U11 U13 U15 eto Antananarivo any amin'ny 22 ligue tsy afa zay problème any amin'ny ligue kosa aloha de zao araka ny resadresaka teo zay misy ligue zany tsy manana équipe akory tsy manana équipe nationale tsy manana inina misy championnat zay aloha magaga championnat 3-4 match fotsiny aiza moa nanaovana an'izany zavatra impossible zany 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 olana dolodolo zany solution zany tsy fantako aloha fa niako zany miverina amin'le question io tsisy afa-tsy zay raha mahavita an'izay tsika zay sady mikarakara tanora zay lisiny hoe tsika resaka football koa resaka social ny ankizy sy fotoana resaka to miditra dolidoly resaka fisainana to fa tsy hoe zay janona amin'ity 2000 ty fotsiny dio ny objectif anay mety gamba amin'ndrala fédération zany ny hevitro mety hoe aloha reto karakara iny reto 2000 reto de tonga ny 17 de vita 17 de mialitsika enao fa zay no ataonao zany zeroko azy mety salamy zany hoe bon alefa dolodolo satria preuve équipe manao équipe nationale tsy mety ne zany hoe misy équipe nationale zany zany hoe Anne Carion misy équipe nationale jeune U17 tsy m'existe zany hoe eran'zao hoe apetraka tsy m'existe zany ny championnat mandeha de alaina chez Maïa de rassemblement une fois tous les 3 mois tous les 2 mois de zany nanaovana équipe nationale fa tsy akory apetraka ato reto de reto ambomboarinao
nefa sura marina mafy no ampanao kely amin'ny bandikely tokotany eny reny raha tsy hoe findrana ny azany fantanina aperaka mbola hoavitra ve ty baolina kitra ty sa tsisy tsika équipe nationale aloha folo taona fa manao relève tsika mandeha makany am'izay fotoana zay mihitsy de rehefa aveo mandeha makany am'izay fotoana zay ary anampiko ny maminteny moa ny ato zany a mbola hijanona efa taona ny football kitra kitra gasy tany etroka de ronge tamin'ny semaine taloha ny fifidianana iny nge nilahatra atao Paris nilahatra ny mpanao baolina kitra gasy tsy manaitra ny fifidianana io e so de verinareo fa hoe tsy vetotorana ihany marary an'io fa le banikely milalao an-dafy efa marary an'io natadity angamba ianao tamin'ny baolina nitomany aveo anaty vestera tamin'le baolina farany équipe nationale nataony teto nahazo teny gasy tao anaty vestera tao tsy verina am'zany any fa hevitry maksy fabiany zany metiko satria za misolo tena anazy tsy maintsy raha va ny fédération io avadika affaire d'état io ohatran'le grand pays de football en Afrique manampy mihitsy a any Sénégal any Cameroun any Ghana tafiditra mihitsy mifanjakana jero tsara zoko be Augustin inona nataon'ny frantsay rehefa tsy naomby ny équipe pirenena frantsay tsy nirarahany zany sanction amin'ny FIFA zany izy a fa tena nravana ny fédération de rehefa aveo dans les 6 mois qui suivent manangana fédération vaovao ary am'izay fotoan'izay kosa tsy maintsy amboarina tamin'ny fakany a ny code électoral ny fédération io ange tsy naminy ny avalina ny tamin'io ange ny FIFA e fa ny prendre acte fotsiny ny FIFA rehefa zay moa tianareo de zay zany ozy izy tavaresaka tamin'ny Platini tamin'izy tonga taty tavaresaka tamin'ny Blatter tany akarion niaraka tamin'ny Camille Vital ahona marina ny am'zao ça c'est votre affaire ozy izy Blatter tsisy idirako zany ozy a afenanareo gasy zany fa tsy mandeha le baolina kitra raha ohatra mbola hiaritra efa taona eto ndray ve tsika am'izao andrasoary tonga de tapahako vaolana ve ndre matofolohan'ny ligue ny fandravana ny fédération manoloana ny zava-misy am'izao fotoana zao amiko aloha zany lasa manaraka ny averikitra mandeha lasa manaraka ny resaka rivotra politique tsika raha zany ny zavatra iainana eto le izy aloha tsy de tena voatery hoe ny résultat foana ny jerena tsy miaro ny fédération satria ny résultat zéro ny résultat no tsy misy fa raha mijery zavatra hafa tsika ataondrareo reo ary leo am'le résultat hoe iza marina moa zany tena tompony andraikitra am'ty résultat tsy misy ty zao zany ny zavatra mba zavatra ataoko a mametraka sélection n'Analamanga ohatra tsy nen'olona ny teneniko anao sélection n'Analamanga coupe de sélection régionale manendry entraîneur oui tompony andraikitra zay manendry ny entraîneur miaraka amin'ny CDR ianana teo ok fitiana ary nareo zoera inona ny zavatra tetavinareo ny entraînement izy atao eto Mahamasina isakariva de inona ny anina atao daholo matériel zao ana zany am'ireo inona reo mety manao zao inona daholo mety programme d'entraînement zay manao plan inona rehetrarehetra ny anina rehetrarehetra de lasa izy mandeha any vita daholo zany zoera eto Antananarivo farany mahitra izy asena mifidy azy tsisy avy président ny ligue ao raiky zany coupe de sélection régionale tsy azo ny coupe sasanay de za zany no tena responsable ve azoko valina ve zay teny nandeha ndray ny championnat aller retour ozy izy dadato natao aller retour tsy amba sivy poule des as sina poule des as ny eto Analamanga za de eo le ozako hoe nenareo ka bao malaza tsy nanana rehefa mamory ny club aller retour poule des as vita voaka ny champion anakiroa no mandeha ny Analamanga mandeha mbola tsy doublé any Analamanga de miala ndray le président ligue sa iny ndray inona tokony ataon'le président ligue izy fusible ka zay le fisainatsika le mitonga de mijery tokana zay a zay koa anisan'ny olana ary tsy andro sotsika satria tsika menakavy eny ny tompony baolina kitra fa tsy olona anankiray tsy olona ray tompony andraiky za tsy miara anazy fa za zao raha za tsy miresaka azy mihitsy rehefa reky zao de hoe manahoana mbola manana avenir be ary za raha ho anahy manokana tsy ny baolina kitra ny amin'ny lokony carrièrako hoe président ligue n'Analamanga de mitaboka de tsy hitatsony teo amin'ny baolina kitra ny ainanay io ancien Saint Michel za menakavy
tiako tenenanao dia tsy netsika masy problème to dia vao miteny président amady dia inona vokatra iala za président amady ho andeha androso bola za tsy mijery an'izay fa hoe aiza inona no etreretiko ho amin'ny baolina kitra ao arina ka zay le aiza fa sy tsy ho zay mantsy foana no valina ho fa ny zavatra anazy ny ny zavatra azoko aminy ohatra izy relation extérieur matanjaka be tsy afaka miteny an'izay mety zay tonga eo koa mety anao an'izay fa zay aloha ny azon'izao reo formation rehetrarehetra eo azo anjarako raha za olo-pirenena tros manararoatra zay zavatra tokony ho azoko aminy mandra-pipetra satria izy aloha ny eo netsika zany zao dia hoe alao aloha adaboka any izy dia hitabataba amin'ny radio dia hitabataba amin'ny télé dia ale raha vao fitondrana dia makatry tetezamita ndray zany miaina ty teoro tetezamita efa nanahirana hevitrako zay zany tiako tenena amitsika zany dia hoe itsika rehetra andao iombona ijery hoe ianao zao teo ny teny hoe andao iona amin'ny zavatra sehatra raingeta be zavaka mitondra an'izany e raha izay ny zavatra mety tokony atao fa tsy tsika zany iteny foana eto hoe kady président ny ligue nanalamaraka ka nianako zary zao président aloha inona ary no atao io justement azony président inao zao fa raha be hevitra dia tokony hoentinao le hevitra za manokana zany a nialanenina teny efa nialanenina za manokana fa ny olona ary nandray miteny hoe delapy raha josé miady amin'ny vola sa olona mitapy toy zay hoe za olona manana ny etikako petraka tany an-dafy aman-taonany any tezaina tamin'izany ary zay mandroso ny vazaha matoa ny américaine super puissance fa tsy puissance fotsiny dia ny mpitantana atao aminy nanaiky an'izay concurrence zay fa tsisy mifampanapanampatendra sy any za zao teneniko anao fotsiny fa firiny ao aminay nefa mitabataba hoe raha josé tia jesa aty nge ho asian'ny fédération io a tsy de toute façon rehefa tsy ho asinitsika tsy hisy niveau foana fa alao mba hiteny am'izay ary nisy émission tamina télévision narzay moa nataon'ny président amady le olona ao aminay anakiray niteny hoe dia misaotra ny fédération na fananaonza formation dia za nyteny baolina kitra efa maty dia niteny ny président amady tao am'le fandarana hoe mahagaga le roa ny olona ray miteny an'izao izy dia le secrétaire général miteny an'izao ka zay démocrate zay ny mampandroso anay ny hevitra voaka fa ny olana nge fa manina ny fédération ny olana lasa le verrouillage tsisy ninona ntsony eo ary ny tena problème ny olona manam-pahaizana tsy miditra ao tsony satria ny olona manam-pahaizana tsy exigeant tsy mety amin'ny fédération na raha vao olona exigeant ary ny olana amin'izao fotoana zao be dia be ny olona manam-pahaizana amin'ny baolina kitra sy teny baolina kitra io efa tsy tia tsony tsy te heny tsony marakarary fo anay zany ozy reny mankagainy ao amin'ny football malagasy be dia be reny zany tsy ao tsony ary le anakiray mifandray miteny zoky Augustin tato hoe résultat raha tsy misy nge tsy de problème fa le manière mihitsy zany baolina kitra zany natao fitazana vahoaka zany ary soa fa mbola misy andre Lionel Messi sy Ronaldo mbola iriny boikel gasy hoe misy an'izany any an-dafy fa raha baolina kitra gasy tsisy référence efa makarary fo raha baolina kitra gasy zany zay le fitaizana zay modèle ve fitatanana baolina kitra malagasy nitaizany tanora ve grasse roots mo tenenao rehefa be dia baolina FIFA nanaovana grasse roots fa hoe fitaizana maha olombelona mihitsy voalohany indrindra fotsiny hoe rehefa tsy mahomby ianao kapitantana aza ilika any aman'olona ianao zany tsy mahabaiko mpiara-miasa aminao ambany tsy mipetraka amin'ny politika anao matoa tsy mandroso ilay zavatra entinao donc modèle voalohany indrindra ho an'ny tanora raha ohatra ka tena mpitantana ianao ka metrehitra ny fiarahamonina sy ny sosialy fitaizam-bahoaka za zalahy nanao a tsy mety ameko anareo sao dia mbonareo mapety raha misy conseil ilainareo mba tsy hoe efa-tsy hoe satria alany foana satria haiko mifehy an'ity politika ity dia o foana dia ohatrany hoe mampime tena ambany be le discussion zany hoe politika zany no hoainy fa tsy fitantanana fa olana roso maky saby andrenirina ao famanany olana amin'ny baolina kitra ampandrosoana baolina kitra malagasy ty dia fandravana amin'ny fédération aloha zay ny voalohany faharoa manarak'izay manana ny programme zany izy raha ohatra ka madio ny lalao fa tsy maloto araka ny filazan'ny président ny nalamanga teo hoe zay no hainay rehefa tsy maraka an'izay nareo dia resinay je maloto zany aminay fa alao adio tsara ny lalao manana ny programme izy amin'le 22 ligue mako sabe andrenirena anamboatra kianja ho an'ny 22 ligue efa manao propagande ve anao zany tsy manao propagande vahaolana ozonareo ka vahaolana ozonareo izumeli an'le club an'le 22 club amina club matanjaka any frantsa zany zany mba isin'ny fandakalozana expérience tsy manabaka ny teniny monsieur Mamsou fa efa tsy zay tsony mantsika raha fahitako azy vahaolana efa vita ny fifidianana
efa nanao nataony tao ianao kosa angambany tsy miheno agnambany ianao hoe tsy nihaino anahy ianao hoe oravana ny fédération ka nieritreritry hoe zany mila olona mba maharavana io a de mba lefaso le sosikevitra aloha fa tsotra be Augustin tsotra be io a tsotra be io a monsieur le président ianao mbola miara-misy naminy eo a miara-manana tsotra ianao nametraka azy voaloha teo zay vao tonga tsy nametraka azy alatsiny aminao tsy nametraka azy décret tsotra de maravan'io décret tsotra atolotry ny ministre ny fanatanjahat sport mialatsiny eo amin'ny conseil de gouvernement ravan'ny fédération malagasy de football satria tsy mamokatra tsisy résultat tsy tao anatin'ny vocabulaire ny fédération mihitsy ny hoe défaillance tsy tao mihitsy ny hoe défaillance ary tsotra be io a vao mivoaka zay décret zay hoe rava na suspendu fédération malagasy de football dia dans les 6 mois qui suivent manao fividianana vaovao ka mifaneno amin'ny hevitry any mantsy zay satria zao kely fotsiny satria le sehatra ngeda be nge raha vao miteny an'izay satria ianao re zao de monsieur Max Fabien zany no miteny an'izay eno a fa raha vao miseho le dona kafo mo zay le anaran'izay sa tsy tadidiko le anarana nentin'le olona le fikambany zay asio ny dona kafo baolina kitra ilazana ny mety ho fanafody de mety ho tafiditra zay amory ny petit baolina kitra rehetra zay ny cas de aspect amory ny petit baolina kitra rehetrarehetra au palais de sport de ampidineo an président Amady ampidineo zay latsaka président ny fédération zao ary aloha za efa tany ivelany foana ianao efa niaina tany niaina teto tamin'ny baolina kitra ihany koa aiza hoaizany mety ho fahafahana manatanteraka an'izany hevitra samy hafa mifanohatra zany ny eny ndika ny anaran'izany zany de hoe manao ingérence zany analana ny fédération fa le problème ny mako fa manao ingérence ianao tsy maintsy mijanona ohatra zany hoe manao ingérence zany de ekena izy eken'ny FIFA zany hoe dakan'ny FIFA nivelany ianao fa io a tsy hoe araky ny 6 mois la ianao fa io zavatra io zany arakaraky zay anaovan'le FIFA azy amerenan'le FIFA anao mety 1 an hoe mety 2 ans hoe mety 3 ans ka tsy mampaninina non eny de manao structure interne na hoe sahala am'izay possible hoe manao structure interne fa raha hoe eritreritra hoe verina amin'ny FIFA dans 6 mois 5 mois zavatra impossible tsy m'existe tsy m'existe zany raha hoe anao an'izay Guinée 6 mois Guinée ry farany teo 6 mois français 3 mois fasahina ihany non les français zavatra les français zavatra les français zaho a de hiteny foana hoe sao de ao anatin'ny fédération io no miezaka manatsara zavatra fa tsy voatery manimba zavatra ka tsy mety lany zay tsy ho lany eo zany mihitsy ka fanatsarana neny hoe manome sehatra ny resaka fédération fifidiana fédération mantsy 20 olona fa raha seho le za kosa aloha tsy d'accord am'le fandravana betsaka zay zavatra ny ravaravana teto zay tsy mitondra vokatra fa ny any eritreritry tsy hoe tsy mamokatra ny hevitreto moa tsy voatery itovy sy ianna re miaraka ny hevitra re tsy miaraka fa ny any eritreritry hoe fa iny aloha nitsangana de miasa ao anatin'io tsika terena ry zareo anaika fomba hoana vous faites des illusions monsieur anaika izy ny zavatra ataotsika zao so zavatra ataotsika zao mihitsika fa tsy maintsy hoeniny mpitantany hoeniny fa efa natao fonce zao efa natao fonce zao a ianao mety voandroaniny teto fa za efa depuis septembre président nalika nandrososotevitra ko anatsarana ny ty baolina kitra ty championnat le retour amin'ny 22 ligue fa miakatra be ny niveau baolina kitra am'izay fotoan'izay de eritreretinao ny valoara inony zay sanction radiation en vie de football mialatsina matatezako ary nalaina nitazomina tany nandritry ny telo volana ny journal de question ligue nitadiavana iri ty anagadranabaolina kitra vera ngaty ty anagadrana olona rehefa tena miakatra be pression anaika izy ny farany pression ve ohatrany hoe any eritreritry hoe le resaka pression mandeha ny zavatra ohatran'izao zao nge karazana efa fampitana ny vahoaka le aretiny de tsy maintsy isy ny olona ho tonga saina am'izao de amin'ny alalan'izay fivondronandronan'lay hevitra zay no hitarika karazana fivondronan-kevitra ngeda be anankiray satria le fédération FMFT samy hafa ny FIFA no mitaiza azy fanjakana eto mijery fotsiny
satria tsisy azon'ny fanjakana tao ka raha mikorotana kely fanjakana mialina roa zao FIFA fa rehefa ny vahoaka amin'ny alalan'ny izay zavatra zay no miteny a mety tsy ampy angamba ny fiakatry ny feo aza malaina miakatra feo atao ina moa FIFA rehefa tsisy résultat ihany ianao miteny hoe baolina any fokotany baolina any amrehetrarehetra any aleo verinany satria efa tsisy résultat ihany équipe nationale sy ny filoha ligina lalamanga aloha meko fitenenina kely tiako tenenina fotsiny angambany hoe amin'ny antsona hoe izy zao ny eo a maro ny tsy makasitraka maro ihany koa makasitraka matoa izy mbola tafapetraka eo ny antony tiako tenena dia zahatra ohatran'izao hoe ny any vahaolana dia tsotra fotsiny hoe aleo atambatra ny hevitra atambatra ny hery fa tsy ho an'olona anankiray zany ny baolina kitra ny zanako mpanao baolina tsy président amady ny jereko dia tsy ho anao baolina tsony ny zanako aloha mandritry ny efa taona fa samy mandroso hevitra aza mietreritra hoe tsy ho tafiditra ao tsy mandriro zao ataoko hoe roro alaiko ohatra anankiray fotsiny roro anisan'ny tabataba tena nitondra banderole teo amin'ny fédération teo fa zao roro entraîneur an'le 17 ans le hevitra anao iny arany ianao tafiditra ao io iny no entinao makao ianao tao anatin'ny commission jeune pendant 6 mois diso azany diso zany ny alanao tao zavatra hafa miala tao any teny tamin'ny janvier mbola témoin membre atao hoe za tsy atao sary bakoly etsony rady mbola tsy niala miala tsina fa en 6 mois tsika tsy zavatra tiako amezana azy zany dia zavatra tsotra hoe andao tsika rehetrarehetra samy gasy tsy possible angela izy matony olona efa leo possible amizay manina tafiditra sasany za le zao ny problème dia zao le tafiditra zao nanao tournoi niaraka tamin'ny préparé tournoi zay sy monsieur Augustin nanatra invitation tany amin'ny roro hoe aesera invitena ny ray sy ny soma tsara fa aveo feo mivoaka roro tsy manao antony fa atsika tsy manao antony satria monsieur Augustin organisateur dia tsy handeha izy satria hevitsika rehetra zany ny anankiray tiako tenena koa dia zao ny tena marary any tsy le baolina kitra fa le teknika fa raha zavatra hafa kosany a toeriko nareo raha hoe marary ny baolina kitra satria maro ny zavatra azon'ireo fédération hafa ireo tonga eto amitsika na fifanana ne tsy le gasy mampifana fa raha zany le fifanana omen'ny fifa mihitsy zany ny ratsy fa tsika mahazo an'le fifanana daoly a ny mpanazatra fa tsy iza zany responsable ny teknika ary le fifanana mandeha fotoana ho asitsika ora iray amin'ny manaraka indray noho izantsika ny tia hevitra ty fa omeko anjara fitenenana ray indray mandeha miodinavy anareo dia faranatsika aloha fa efa mihoatra ny ora iray atomboko atsy amin'ny zokobeatsy angamba dia asesitsika ianao no mamarana azy zokobe Augustin misaotra ny enikajy ary misaotra ny fandarana eto amin'ny MI-KOLO hevitra fa tena azahoanay olotsotra zay zany olotsotra dia afaka namoaka ny hevitray ary mikasika ny baolina kitra indrindra dia tena manana ny sosokevitra ary mbola manana fanantenana kosa aloha zay kosa aloha tsy zaiko zay mitovy hevitra amiko ka za mbola manana fanantenana ny amin'ny baolina kitra malagasy raha toaka atambatra ny hevitra araka ny tenin'ny président ny ligue teo tambaro ny hevitra elao ny ampo aza sina zany hoe zay nandresina fifidianana dia tsy misy mahazo raisina telefônina tso natao ianao tsy raisina telefônina dia resy ianao raha voatoetsaina ohatr' zay ny tondra anazy tsy mety fa mandeha amin'ny itsipo ianao ary ao anatin'ilay izy a tsy hananana ena maso tso ny zavatra tsy mandeha tsy hoe za zao raha vao manenjika nitsy na manenjika ny roa dia mety ho very ny tombotsoako na mety tsy ho tindrakotina rahabe fa rehefa tsy mandeha aloha ny zavatra ray baolina kitra ny resahany eto mijoro zay manan-kevitra amin'izay tsy matahotra na iza manolotra ny hevitra miteniteneny eto ane raha jereko le hafanana ato misy ny corruptible ny filaza azy sy ny karazany mety hitoy zavatra fa ny ambadika rehefa nivoaka ato sanatrinresaka ane zany fa aoka hiady-hevitra sy an'olo-kevitra amin'ny kitsipoa noho ny fitiavana amin'ny baolina kitra rehetra manaraka ya misaotra ny KOLO TV nampetrano anay misaotra nareo koa sanamakisetra n'izany resaka zany taty amin'ny télévision fa mbola tsy misy débat misy tamina télévision fa inoko fa mijanona ho historique ty androany ty mana olona zany hoe tsy mitovy hevitra anatina mandana baolina kitra moa zany ary ngamba manomboka hampandrosona zay zavatra zay io faharoa manaraka an'izay misaotra nareo naharitra hatramin'ny farany ny tena ngaviana amintsika zay mafana fo rehetra ary zay ny olana kely ihany koa zay kolotsaina zay hoe rehefa mitolona ka resy lahatra dia miteny ary maneho hevitra
fa ny eto Madagasikara moa zany ohatrany hoe docile be tsika indraindray. Za zany miteny anareo fa izary amatona ny tabataba fa mbola tsy mitsara satria ilainy izay rehefa misy zavatra tsy mety raha te-hampandroso zavatra. Ary eo koa moa zany dia mbola apitaiko hoe ny baolina kitra fitaizana, ataovy moyen fitaizana ny zanakareo satria tian'le ankizy le baolina aza dia mijery aliady la politika amina baolina eto amin'ny tanàna sy ny tariny fa tezao izy anaraka ny norme amin'ny internet dia mifampianarana na dia tsy manome fampianarana ho antsika tanora ary ny fédération fa mitsara fotsiny tsy mahay ny teknisiana sy ankizy ny gasy mahay baolina raha tsy teny fotsiny hoe initiative privé nataon'ny AJSA fa ny AJSA zao anisany manana kilalao kintana ny ivelany ihany fa raha nanao an'izay daholo ny rehetrarehetra dia tafavoakytsika ka amaranako azy dia ny hoe mangataka amin'ny fédération malagasy ny baolina kitra efa lany ianareo dia ny hoe miela aloha misy ta dia ataovy ny fisokafana atsoy daholo ny rehetrarehetra organisation fividianana mba hisy le hevitra na tsy haiko hoe miracle angamba nantaniko mba tsy tendray hoe aza miala manaova miracle mivary rapitso aza miavinavina tsony mamandray sa olona tsara mba mifanazay sa publika any amin'ireny baolina reny fa aza misitrisitrika tsony nareo mba sio ny ady hevitra fa ny tena olana anankiray dia sokajy hafa mihitsy ny mpitantana sy ny vahoaka eto amin'ny baolina kitra. Dia tsy fantatra hoe possible zay miracle zay andraisanareo any olona rehetra mitabataba zay manana ny andraikitra amin'ny baolina kitra dia zay sinon laisse tomber fa efa tsy mifanambana tsony tsika. Ianary mamy mamsoa sotranao miantsyaja nandray anay teto amin'ity plateau ty ary mba tsy ho farana zao satria marina ny tenin'ny José teo efa veroy hatramin'ny presse ny télévision tadidiko tsara rehefa nilatsaka ny sanction tany Tuléara mbola otrano koa le gazety vo velony kobainy ny président Legintasy ka ny anany amaranako azy j'étais vraiment fier fa tsy naharesy any fédération tsy naharesy any fédération ka mitondra ny tenin'ny Max Fabien Reniré na eto zany tsotrany anazy ravana amin'ny fédération satria tsisy résultat ka andeha anamboatra code électoral vaovao ny amin'ny fifidianana fideneny José moa mbola lazainy hoe fa anamboary ny code électoral io amboarina tena hoe amboarina tsara mihitsy satria raha olona olona roa amby roapolo fotsiny France 3160 voix efa tapitra vitany ianao fa ampitombona nisy ampifidy le tena marary reny ny ray aman-dreny mécène atsona daholy le mpanimilay les grands électeurs zany no vaina atao velarina mihitsy zany hatrany amin'ny atosika hoe hatrany amin'ny entraîneur mahazo mifidy hatrany amin'ny président na section mahazo mifidy président ny fédération président na ligue eo anatiny ny membre ny comité exécutif rehetrarehetra afaka mifidy daholy amin'izay tafidy tao anatiny samy tompona andraikitra daholy zay olona nifidy ny président io sy ny membre ny comité exécutif sotra tompoko raha koa toromanana intso tota misotranao amin'ilay fandarana fa ahafahana miresaka zay tena hoe ny raha baolina kitra no resahana samy tianyity baolina kitra ty daholo tsika rehetra ka ny zay zany ny ilaina ny fampiresahana sy ny zavatra rehetra ny tiako amafisina farany fotsiny hoe marary ny baolina kitra dia tsara somary ampiana kely amin'izay am'izay hoe marary ara teknika ny baolina kitra satria any ny ahitana ny vokatra ka tokony samy misy miteny hoe mijery fitaratra dia aloha samy mba mijery fitaratra daholo na ny teknisianina na ny joueur na ny mpitatana dia aiza ho aiza ny fomba azahoantsika an'le vokatra mila adihevitra ny rehetrarehetra za zao mahita hoe nitraikefa be ny zokobe zay loloavina etapony loha resaka teknika tokony tsy ho ariana fotsiny amina zavatra ary tokony ho raisitsika rehetra ny hevitra zany entina techniquement zay satria izy nandalo an'izany na mipetraka tany velany tany amin'ireo club rehetra na ny ohatra ray tiako tenenina fotsiny na ny fandalovana amin'ireo club folo eto analamanga ireo zay mety ho iangaviko anazy fa hevitra azoko eto vetivety eto zavatra ohatr' zany ny hitako ahafahantsika mampandroso an'ity baolina tiky ty ary faharoa dia elana ny fiatsarambela ty fiatsarambela ty rehefa mivantana dia mivantana rehefa mivantana dia tsy mila miantsoantso amin'ny président mady hoe
président mady président to tany olona anohatra zany dia avy ndray mamely président mady ndray amy gazety dia avy ndray atsy ambadikaty ndray manao zay koa anisan'ny fahavazan'ny baolina kitra fietsarambela tsy rano fotsiny fa tsisy fanoroan-kevitra ary fandehanana amin'ny lalana mahitsy zany zay ngambany tiako atao afatra manokana ho an'ny ray aman-dreny tsy eto moa izy Max Fabien akaiky kely ny birao any ligina analamanga fa mbo malahelo aho mbola tsy mba tonga nitsidika natao am'zany birao zany izy dia nefa ny kitra ny ivitoeran'ny kitra eto analamanga dia mba ampitany ray aman-dreny any aminy angamba maniry ny te ahita azy eny ary andria miaroloso Augustin Bavola mamarana azy ianao mamitina ihany koa misotranao zany mami fitenenana koa ny azy zany zavatra hitako zany résumé ko fohifohy izy dia amin'ny resaka fédération folo taona zany fédération to 13 enfin fo eny 13 ans folo taona izy ny tantanany politique tsy misy ny résultat ok tsisy ny résultat miteny izy hoe tsy zay akory ny eny ambony terrain tsy zay akory manao zao zay mavita zavatra zao marina zany mavita terrain izy mavita zavatra be da be fa rôle ny fédération zany FIFA goal mamevona namboarana zany rôle adidiny zany donc ny zany izy président petra koa manao an'izany fa inona ny andrasan'le vahoaka ny andrasan'le vahoaka any ny résultat mba miandry résultat izy mba izy amin'ny résultat itena hoe folo taona hoe sala am'izao dia zao foantsika zany no mahatonga an'le olona le niteny teo reny hoe okzay satria tsy misy ny résultat raha miteny izy hoe zala en fédération tsy zay ny responsable ane sy responsable izy satria izy ny voalohany nitorona ny football eto Madagasikara fédération donc ninona zavatra miseho na maresy izy responsable maresy izy responsable resy izy responsable tsy afaka hiala maintsy izy hoe zay tsy zay manao baolina izy manofana an'ireny entraîneur reny tsara nataony fa hono reny entraîneur reny mahazo diplôme reny mi-entraîner dolidoly fa misy une centaine zay mba tiako fantatra le mahazo diplôme tsara le mahazo diplôme fa le zavatra reny pratikena fa raha mahazo diplôme ianao fa tsy pratike tsy hanao n'le zavatra ninona atao tsy androso le anina donc zany zany zavatra azo resana dolidoly zany amiko resaka farany ty resaka détection ny ako io tena tsika nazaina fa may baolina tsika fa le détection tena tsy ampy atsika midétecte olona tena may baolina taloha zany marina araky ny lazainy raha atao hoe nieraky ny province rehetra zany satria province taloha misy dolidoly misy oeramay misy ny orinasa tamin'izany fotoana zany donc mizana any le jeu raha tsy makaty Antananarivo marina zany satria efa micontre eva avao mafy be ny niveau n'le football am'izao fotoana zao zany no ny antony fahasairana dia tonga Antananarivo dolidoly ny zana azo ekeny zany fa koa misy zavatra azo eviteny zany manorina asany velany zavatra possible zany ahoana tsy avitanana zany ahoana fotsiny zany maky mahatonga le niveau zany rehefa tonga le championnat nationaux dia matetika va le eto Antananarivo foana matetika hoa mavoan'le izy farany ty mba tiako tenenina io resaka fédération sligue gamba fédération many tena miconcerné anio isaka manao baolina tsika manao coupe d'Afrique des nations zany coupe d'Afrique des clubs dia tonga foana amin'le fotoana tsy fanaovana baolina inona mahatonga an'izany satria ny calendrier tsika tsy méposé amin'ny calendrier ny africaine manao championnat tsika vita ny championnat tsika champion Madagascar zao to izy akinampy Saint Michel dia mijanona presque pendant un mois tsy manao inina zay vao miditra am'le tonga le encontre amin'ny africaine tsy manao baolina anao pendant un mois et demi 2 mois zay anaovanao fanazara-tena pendant quoi 15 jours 3 semaines dia tonga dia miditra amin'le africaine resy zareo nefa mi-côté opposé any ny championnat no mandeha izy rehefa contre amin'ny efa hiditra amin'le lanonana champion d'Afrique compétition no mandeha donc izy en plein forme aminao ianao zay anao vao anomboka ndray anao stage atao anao zao ka zay zany eo zay hoe le programmation koa zany le programmation mbola tsy ampy mihitsy eny ary matapitra seconde fotsiny tena adiniky ty
hoe resaka io zany rehefa tsy tena mbola mijerijery fotsiny ihany ny fanjakana tavelitsika ny anankiray mbola mahamasina ane zao ny teray anankiray azy lareo teray lalaovanareo tsy misy afa-tsy zay inona moa zany ny afatsika manaraka zay toizantsika manaraka zay toizantsika manaraka zay olona tsy miraporta ahoana navitan'ny club terrain eny ary faranantsika aloha fa toizantsika manaraka tompoko lasy tompoko vavy tsy ampy ny fotoana ekena fa tsy ampy ny fotoana tsika mpanaraka any tongatrano any mbola maro no miteny hoe alao mbola itoy ny fandarana na izany na tsany ny oatra aloha ny ora iray mahery tamin'ny tizoma alina ity ankasitranatsika ny fiarana taminay hatramin'ny farany isorana ihany koa ianareo dimy mirahalahy nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana mikolo hevitra tamin'ny tianio ity aza malahelo isika any tongatrano any fa mbola isy ny ady hevitra manaraka momba ny baolina kitra izahantsika atao tsy ho ely zany veloma indrindra tompoko